Mbola faly miaraba antsika rehetra indray tratra nyity fotoana manokana ity izay natokantsika hiarahana mandinika sy mamakafaka ny tenin'Andriamanitra. Koa manasanao mba hanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorantsika Andriamanitra noho ny fotoana izay mbola omeny antsika ahafahantsika manatanteraka izany. Ka manasanao mba hiaraka hivavaka isika mialohan'ny andiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika toy. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay, satria ianao dia masina indrindra ary lehibe indrindra, ambony indrindra, ka mendrika omena izany fisaorana izany. Mangataka aminao zay hamela ny helokay ary hanome anay ny fanahinao masina mba hitaridalana anay, hahatakaranay sitraponao amin'ny alalan'ny teninao. Ny vavaka dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny Matio 7:20 araka ny fanambara omaly no jerentsika. Efa nampidirina omaly ihany ny amin'ny hoe inona no foto-kevitra dia ny hoe ny fanetretena sy fahaizana mamela heloka ary ny fanoharana izay maneho izany. Omaly isika dia nijery lohateny ny amin'ny hoe izay lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tsy izo izany fa ireo izay manana fanetretena sy manana ny asa fanompoana izay tsy mila tambiny fa tahaka ny ataon'ny zaza. Androany indray isika dia hijery lohateny kely anankiray. Ny lohateny anankiray dia hoe fahatafitohinana. Fahatafitohinana. Rehefa mamaky an'ity toko 7:20 ity isika dia misy toetra izay ambaran'i Kristy fa toetra ratsy. Ary ity fahatafitohinana ity dia na hoe manafitohina ny hafa dia anisan'ny nomeny Kristy sazy farany izay mavesatra indrindra dia ny fanameloana ho faty. Tsy dia fanaon'i Jesosy Kristy izany hoe manao fanameloana ho faty zany, fa amin'ity andininy ity izy, amin'ity teny soratra masina ity dia somary ohatran'ny enjana sady mafy, fa tonga dia fanameloana ho faty no ambaran'i Jesosy Kristy. Dia mahagaga dikan'izany dia zava-dehibe ny ahafantarantsika fa tena tsy mety amin'ny fanjakan'ny lanitra, tsy mety amin'ny mpanompon'Andriamanitra izany manafitohina na hoe fanafitohinana izany. Andeha ary jerentsika izay ambaran'ny soratra masina. Inona moa zany hoe fahatafitohinana? Ny atao hoe fahatafitohinana raha ndika teny ao amin'ny soratra masina araka ity toko ity dia milaza fa mandratra ny feno fieritreretana na hoe mitarika hanao ratsy. Zany hoe le fahatafitohinana zany ny heviny le hoe manafitohina zany dia hoe mitarika ny olona anankiray hanao ratsy na hoe mandratra ny feno fieritreretan'ny olona anankiray na hoe mandratra ny fon'ny olona anankiray. Ngamba ny mety tena hoe azahoantsika azy mivantana. Fa le feno fieritreretany na ny fisainany dia mety misy fiatraikany, mety misy fikorotanana vokatr'ilay zavatra, ka izay le hoe fahatafitohinana. Misy zavatra miseho na toe-javatra mitranga na fitenenana na fihetsika ka mahatonga an'izay fahatafitohinana izay. Inona no ambaran'i Jesosy Kristy ary ny amin'izany? Ao amin'ny 5 amin'ny filazantsara araka ny Matio 7:20 ka ny 5. Dia izao no ambaran'ny soratra masina. Ary nazovy azafady 5 azafady. Fa nazovy no ahatafitohina na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny dia tsara lavitra ho azy
raha natonana vato lehibe fikoseam-bary ny vozony ka aletika any amin'ny ranomasina lalina izy. Zay le fanameloana ho faty asehon'i Jesosy Kristy. Izy moa ny olona velona amin'izany hoe alaina ny vato lehibe dia afatotra amin'ny tady dia atao amin'ny hatoka sy ny tenda ary rehefa avy eo dia atosika any anaty rano le olona. Zany ny atao hoe fanameloana faty. Asehon'i Jesosy Kristy fanameloana ho faty. Zany hoe ny tian'i Jesosy Kristy ambara zany dia izao. Anisan'ny zavatra farany izay ratsy indrindra eo amin'ny fiarahamonina ity hoe fanafitohinana ity, na hoe manafitohina ny hafa. Mety tsy dia mampaninona antsika iny amin'ny toe-javatra andavanandro dia misy kristianina miteny rehefa milaza ny namany hoe tena ohatran'ny namparary anahy na nampalahelo anahy ny zavatra nataonao, dia hoy izy hoe za zany mihitsy ka, za zany mihitsy. Efa mba mitaraina le olona hoe efa manafitohina na mandratra ny fony na mandratra ny feno fieritreretiny na niteraka zavatra eo amin'ny fiainany zany, fa ohatran'ny voamaika aza manindry ilay ankilany amin'izay fotoan'izay, raha zay no zavatra mitranga. Ary eto aza dia ambaran'ny Kristy fa raha ny kely no atao an'izany, ny madinika no atao an'izany, dia mendrika ho an'izany olona izany mihitsy ny hanatonana zavatra anankiray. Koa ilayntsika ny mandanjalanja amin'izany fiainana izany. Eo zany dia mahasamihafa antsika olombelona moa zany misy an'le hoe samy manana ny maharesy lahatra azy, samy manana ny maharesy lahatra azy, kanefa eo zany mila fitandremana mba tsy hanafitohina ny hafa ny fandresen-dahatra ao. Ny apôstôly Paoly dia nanamafy zao mantsy ny zavatra nitranga tany Korinto. Nisy fotoana ny apôstôly Paoly dia nampianatra hoe ny hena terina amin'ny sampy dia maloto ary tsy tokony hohanina izany. Misy fotoana koa nefany dia nilazany fa ny sampy dia tsimotsimona ka na hohaniny aza ny hena avy amin'izany, satria mahatsapy izy zany fa tsimotsimona ilay sampy, ka na inona avy amin'izany sampy zany ampiasainy dia tsy misy dikany zany aminy ary tsy hanan-kery aminy. Dia izay fahasamihafany izay samy marina le izy, kanefa mety hanafitohina ny hafa ny fahitananao amin'ny zavatra anankiray. Dia zao no ambaran'ny apôstôly Paoly rehefa milaza an'io izy eo amin'ny Koritianina 8:9-7, ny amin'ny finanana hena amin'ny sampy io, dia ozy izy: koa raha ny hanina ny mahatafitohina ny rahalahiko dia tsy hinan-kena akory aho mandrakizay, fandrao mahatafitohina ny rahalahiko. Zany hoe tena zava-dehibe amin'ny fiainana kristianina zany ny fahaizantsika mandanjalanja, indrindraindrindra ireo eritreretintsika fa madinika amin'ny finoana na hoe mbola malemy finoana, dia ilayntsika indrindra ny mandanjalanja ny fihetsika, ny fiteny, ny fomba fiaina amam-panaontsika mba tsy hahatonga azy ireo hiemotra, tsy hahatonga azy ireo hanoto. Eto matsy zao ny resahan'ny apôstôly Paoly, dia misy hena avy amin'ny sampy, dia ozy izy ny apôstôly Paoly hoe tsy maninona aleo za tsy hihinana mba tsy ho tafitohina ny hafa, kanefa na fantany tsara nefa fa raha mihinana azy izy dia tsy hampaninona azy mihitsy zany ary tsisy fiantraikany aminy, satria olona mivavaka izy ary fantany fa tsinotsinona ny sampiny, tsinotsinona ny sampy sy izay hena avy amin'izany na naterina tamin'izany. Fa mba ho fitsinjovana an'ireo izay malemy finoana ka eritreritra ary ny apôstôly Paoly ary toa nihinana hena avy amin'ny sampy, tena tsy azo antoka mihitsy io lehilahy io dia mba hialany amin'izay dia ozy izy hoe tsy maninona na dia tsy maninona aza tsy mihinan-kena mba tsy hanafitohina ny rahalahy. Ry havana malala, impirimpiry tokoa moa tsika no manao izay mahatafitohina ny rahalantsika, na amin'ny fihetsika, na amin'ny fiteny, na ny fomba amam-panao. Indraindray tsika dia manana fihetsika mahery vaika
zay tsy ampoziny maro eritreretin'ny olona fa zany kristianina pino zany a dia malemy fanahy be fitiavana ka misy fihetsika zay manafitohina amin'izay fotoana zay de mitondra fihemorana ho an'ny hafa ary indrindraindrindra mitarika azy hanota izany toe-zavatra izany ka ilayntsika ny manana ny fanetretena mba hijery ny hafa zay le mahatonga ny tenin'ny soratra masina amin'ny teny manao hoe tsy ny ho an'ny tenanareo ihany fa tsy mihevitra ny ho an'ny tenanareo ihany fa ho an'ny hafa koa. Ry havana malala, raha tianao ny tsy hahazo fanamelohana tahaka nyity fanamelohana nataon'i Jesosy Kristy, fanamelohana ho faty ity ho an'ny olona anankiray izay manafitohina ny rahalahiny, dia mila mifampitondra mbavaka isika mba tsy hanafitohina ny hafa. Ary ny avinavim-potsika matetika dia mahatonga ny hafa tsy hiverina amin'ny fanompona an'Andriamanitra intsony, mahatonga ny hafa handao ny fiangonana, koa manasanao mba handiny teny ary indrindraindrindra mba hiala amin'ny toetra izay mety hanafitohina ny rahalahy na ny anabavy na ny rahavavy ao amin'ny tompo. Ny faniriana dia mba tsy hananantsika n'izany toetra manafitohina izany, mba fahanana halemem-panahy ary mba hijery ny fiainan'ny hafa isika. Tompo ane ombantsika, tompo ane ombanao ka mba hanananao zany toetra tsara maha-kristiana dia ny fanetretena sy ny fanekena hanaiky ny hanaiky ny hafa, ny fisiany hafa ka tsy hanafitohina azy ireo ary ahatonga azy ireo hemotra. Ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra, miaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay no nahafantarana indray fa matetika tokoa zahay eo amin'ny fiainana amin'ny maha-pino anay no manafitohina ny hafa, ary indraindray dia fanahiniana ataonay mihitsy zany mba hahatonga azy ireo hahatsapa fa fanafitohinana raha eo mamindrafo aminay amin'izany. Ary ankehitriny dia omeo toetra vaovao amin'ny alalan'ny fanahinao zahay, amboary zay mba hihevitra ny hafa fa tsy hihevitra ny tenana ihany, ary mba tsy hanafitohina ny rahalahy na ny anabavy na ny rahavavy na ny anadahy ao amin'ny tompo na ny mpiaramonina izay manodidinay, fa mba hahatonga azy ireo kosa hanana hery miasa mangina amin'izy ireo ka hitaona azy ireo hanantona anao noho ny fitiavanao sy ny fihetsika izay asehonay amin'izy ireo. Ampio zahay sy tahio zahay amin'izao fiainana izao mba handresy tahaka ny nandresen'i Kristy, dia ho anao rery ihany ny voninahitra ary ho anay rehetra ny fiadananao. Ny vavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.